Salandra tokolas tokova faltafaraka amitsika ndray amty takariva ny alarbe ity manasa antsika mpanajana takany mahazatra ary anjoy hatramin'ny farany fampalalana voa eto amin'ny fahitalavitra amin'ny TV ny makasika ny zavanitranga any atsimo noso any sy ny tontolon'ny fandriampahalemana avy hatrany ary taorian'ny resaka nataon'ny mpanao politika sasany eo ihany koa ny resaky ny olotsotra makasika ny zavamitranga any amin'ny ilany atsimo nosy iny dia nisy ary ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Amnesty International no tonga nijery fotony ny zava-misy any amin'ny ilany atsimo nosy iny sy rehefa vita moa izay fidinana ifoton'izay dia misy ny tatitra izay atao ny antseprimo avao. Nisintona lakolosy fanairana ny Amnesty International amin'ny zavamitranga ny atsimo nosy taoriana fidinana tany toerana tanteran'Andriamatoa Christian Mukasa mikarika eo anivo fandaranasany Amnesty International aty Afrika. Tao anatin'ny tatitra nataony no nilazan'ity solotenan'ny Amnesty International ity fa misy famonoana olona tsy manara-dalàna tao amin'ny mpitandro filaminana any amin'ny faritra atsimo nosy iny ka tafiditra ao anatin'izany mpitandro filaminana lazaina fa force d'intervention spéciale na ireo mpitandro filaminana nalefa manokana tany toerana hiaro ireo mponina. Tokony atolotra amin'ny fitsarana ny tompon'antoka tamin'ireny famonoan'olona ireny ka tafiditra amin'izany ireo manambonahitra ambony ao amin'ny tafika hoy Andriamatoa Christian Mukasa. Arak'izany dia tokony hangataka ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indrindra ny firenena mikambana ny gouvernemanta malagasy mba hanampy antsika amin'ny fanatanterahana fanadihadiana tena mahaleo tena momba ny zavatra tena mitranga marina any atsimo. Raraka ny vaovao voarahin'ny Amnesty International tamin'ny olona tany toerana dia matetika mitandro filaminana ny misy mampafantatra fa isan'afika ny toerana iray saingy tsy nandray andraikitra izy ireo ka farafahakeliny dia olona 9 ny maty tamin'ny fomba feno abibiny.